mandritry ty herinandro ty ny anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Ny ampita ranomasina, tantara nosoratany Ventsiny Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidiarason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nana Totosa, Iazarandry. Andro faharoa. Tsy maintsy mamonjy an'ity conférence de débat politique ty foana zany ndrery fity. Tsy afa miala moa satria science politique nanoizandrety fianarana ko. So ny olona miditra tsy lera misavorivory politika eto la Frantsa. Andray aloha dia tsy aharitra hatramin'ny farany eto izany. Efa voadiniko daholo mendrika reto tovovavy ato amin'ny conférence reto fa ohatrany tsy misy ankolony izany reto. Dia ahoana? Ivoaka izany lahy. Nefa atao ohatry ny ahamenatra izany ka. Aloha mipetraka ato akaikin'ity vehivavy ty aloha. Oay, tsy tena tamin'ny malagasy ve ianao? Ie, ianao koa ary miteny gasiko. Teny-drazako izany ry tovolahy. Ay ve mba misy malagasy mitovy amiko miatrika an'ity conférence ty ihany e? Wow, bogosikosa ange ty tovolahy ty izany e. Sady mba malagasy mitovy amiko. Mpiara-mianatra aminay ary ve ty? Mbola tsy nahita an'io mihitsy ary ako. Inona ary izany ny ataony aty raha tsy mpianatra? Sa mpanao politika malagasy voasa hiatrika an'izao conférence izao? Tsara ny tovovavy izany. Tena miavaka amin'ireto vehivavy frantsay sy anglisy reto mihitsy izy. Ny volony tena mainty tsisy fangaro. Ny tarehany fotsy fa tsy mba menamena ohatry ny voatabia ohatry ny retsy. Ohatry ny efa taraiko sahady lahy izany raha maefa. Dry? Tao samy variana be ho atsika e. Sa nisy fanamasina nandalo? Na za koa aza mba mametra-panontaniana hoe inona no nampidinaka antsika teoko. Ny alo ilay hevitra nambaran'ilay prime ministre frantsay teo no nahavariana anay e. Ay. Amin'ny fahaizany reto atoko politika mifandefitra reto ny vahaolana ahafahana miroso amin'ny fandriam-pahalemana. Tokony ialana ny fizarazarana fa izay ny sakana tsy mampandroso. Tena hita mihitsy kosa hoe politisien ndry tokony hiverina ny Madagasikara ndry solon'ny komitin'ny fampihavanam-pirenena. Hevitra olona ngeza ny entiko izay fa tsy pasionako manokana akory. Eny e, fa azo ampiarina tsara ny Madagasikara ko. Ny antsika moatsana dia fako tsy afaka aza dia fa ampy anakanana fitondranako. Ka matetika moa mpitondra eo amin'ny fitondrana tsy mahita izay lesokako. Tena hafa ihany izany miresaka amin'ny mpiray tanirazana amin'ny teny izany ka. Indrindra fa meno n'ilay teny malagasy. Tsara resaka ery tsika nefa mbola tsy nahavita présentation akory. Aito koa moa, aleo ary ianao manomboka anazy. Teny malagasy ranoray ny anarako e. Maefa. No fianarana mikasika ny serasera na ny communication ny alehako aty à Paris. Ay, ny andray fity. Science politique amin'ny fianarana ataoko. Fa ny magaga hoe inona izany ny ataonao aty amin'ny conférence de débat politique nefa serasera amin'ny fianarana ataonao? Ka mila mivelatra amin'ny sehatra maro izay mpianatry ny communication ry fitia. Izay ny antony anatrehako eto. Fa mba omeo ny larana findayanao aloha Izay indray ilay mangataka laharam-pinday a. Ny antso meko raha tsy fantatro mazava ny antony. Tena maranitra ty sipo ty. Mila mampiseho ny aran'hitan-tsaina koa lary maefa. Aleo ampidiny eto izany ny lohan'ny mpanao politika sy ny sain'ny mpanao serasera raha izany. Aleo aloha mba hampifilafilaina e.
Tsapaiko eto ny tena arany hitan-tsainy ity. Ampafirin'izay manao adevitra politika eny amin'ny plateau any amin'ny aino manjery izany. Ny finday angery fity ny fitaovan-tserasera mahomby indrindra io ny ahafahana mifandray manerana an'izao tontolo izao. Tsy ilaza fotsiny aho hoe ny Facebook sy ny karazany maro samihafa. Ny antso sy ny hafatra moa iny efa mahazatra raha teo kanefa dia ireny koa indray ataon'ny olona amin'ny zavatra ratsy. Ampiasana araka ny tokony ho izy ny fitaovan-tserasera ary mahefa. Izany ve ny ataon'ny tsy hanomezanao ny numéro-nao ary? Mody mamila fila ary rehefa hanome samy teratany malagasy ihany ve tsika monina eto Paris dia tsy fandray. Hita hoako. Ty raisy hoe. Ay moa. Ohatra ay moa 034 na 33 na 32 tsony izy tiako. Ay za renao zandry mahefa. Efa laharana fandray izao. Fa tony ve tsy andany fahana be? Efa tsy mitovy tsony na ny vidim-piainana aty Paris sy Madagasikara azy. Tsy mitovy koa ny lanjam-bola. Noho izany dia zakantsika tsara fa efa mividy. Eny ary misaotra indri. Voaraiko ty numéro ty. Ao, aleo mba asiana fakana sary miaraka kely. Sa hono ho santatry ny fifankahitana. Ao ary amin'ny findaiko sa ny findainao? Aleo amin'ny ty anatika. Fa ataonao inona indray aloha ny saroko e. Efa hoe mba santatry ny fifankahitanako. Indray ary. Zay. Milay kosa ohatran'ireny couple kely ireny sika. Ka samy teratany malagasy moko. Eno afindrao aty aloha fa za tsy manana e. Aza matahotra fa vetivety ihany dia voafindratsika any amindrio e. Ary aleo tonga dia ataoko photo de profil mihitsy ty. Atao photo de profil? Inona izao mataitra anao amin'izany? Raky fitilo ny anarako amin'ny FB. Ay. Ajouté ao dia confirmé que là. Je j'aime na j'adore me fait des pego. Wa be vazivazy koa ty fitity Tsy aleony lary ve mahitana be vazivazy toy izay be tsy miteny e. Ndao hiala amin'izay ve fandrava ny conférence va. Aleo miara-miala eto dia any ivelany miaraka. Waye, ahoana koa ity photo de profil andritiry fty? Beau couple. Ie, tena beau couple mihitsy. Ao si j'adore fa ay misy an'izao dia afelina. Isaki tovolahy io. Ohatran'ny teratany malagasy ange izany. Le olo tiako taloha tany Madagasikara ake io tiako tena tiako io bandy io Zany? Fony mbola nianatra teny Ankatso moa zany e. Zany ve ki? Ie. Mitovy amin'ny fiarahana sy ilay olo tiako taloha koa ki izy zany. Mbola mifankatia tokoa izay saingy sarahany eny dia nisaraka e. Dia izaho aty à Paris izao e. Zany ve aky? Mba mandratra fo koa zany ka. Inona moa ke zany fa dia tsy maintsy mitady vazaha. Efa tsy anjarandry zany ny anambady gasiko. Ary aleo hoe jereko tsara ny endriny. Tsy nandinika tsara mantsy teo fa tonga dia nanao j'aime sy commentaire fotsiny. Fa inona ke ty mampilatsaka ny ranomasindry moramora? Kay, marary be ki ny lohako a. Ohatray. Misy zavatra manindrona be koa amin'ny foko. Kay, ampangalao jus glacé ki za. Ohatray fananina tamiko ateo ndry e. Angaty jus papay. Aza manany ihany io ndry fa aingany e. Rehefa marary ve ki mbola lozany mezana ihany. Vetivety ary e. Ty. Fa ino ty mahazo andry ty e? Fontsirany ty bandy amin'ny photo de profil andry ty dia matadidy an'ilay olo tiako taloha ki a. Ary sao dia mba io aky? Tsy mitombona ki a. Tsy mba nisy olona niaraka taminy afa-tsy izany e. Tovolahy endry tsy mba nampirafy izany izy. Matoky azy e. Tsy izy tokoa ngamba ka. Ary mba fapaolo io raha maso amin'ny tavandry io fa zao le tare lasa ratsy kely. Mba ho vaika io photo de profil andry io a. Fa maninona ka? Ka manao foto mandry aky a. Si mba sendra olona mitovy kosa ve aky de. Eny e. Tsy maninona ary fa ampitony foko a.
Andry ihany aky dia efa mahita vahaolana ho andria. Ary andao amin'izay hamonjy torimaso ka. Mbola hamonjy conférence maraina indray mantsy. Ohatrany tsy ahita tory aky. Zaho koa tsy hamonjy conférence rapitso. Efa fantelon-drapitso ange zao ndry io tsy nandeha. Toa za ndraiky ity lasa mazoto no indriko. Mazoto mihitsy aloha ndry Aleo hiala sasatra kely ka. Efa mpianatra ny ambaratonga ambony tokoa moko. Te hianatra dia mianatra, tsy te hianatra dia tsy mianatra. Zaka nefa lasa mazoto mamonjy conférence tato ato. Tena raisindry tokoa dia efa tokony hanambady tera tamin'ny portugais amin'izay zany ndriko. Mareny ndry fa zapiany ihany eo. Maefa manahoana izay ianao any Madagasikara? Mbola tia avy sanana tia mitateraka? Hatria dia tsy nariva vao mikasika anao intsony afa-tsy hoe lasa niasa amin'ny mahajanga hono. Fa aliriny efa nanohy fianarana tia ampitan-dranomasina ka tapaka tanteraka amin'ny fitiavantsika. Inona loatra ireny antony mahatonga niny anao an'izany? Voatona mafy mifoky raha vao mijery an'ity photo de profil amin'ny fititia. Everiko fa hainao foana io tovolahy io. Dia hody vetivety amin'ny Madagasikara rangahy hitady amin'ny Maefa. Raha pitsiana dia hanainga hikaroka izay manjanga. Fa inona aky ity mampikorapaka andry vao maraina? Amin'ny folo ange ny conférence vao manomboka. Tsy raha andry izay mampikorapaka matory indry maraina dia vonjeo ny conférence. Ary toa lasa kizitina be ho andry. Dia atao inona koa zao iny valizy iny? Ody ako, ody amin'ny Madagasikara, zao dia zao ady hanaingy. Maninona? Zany fa andry ve lasa daly ao anatin'ny fotoana fianarana dia ody. Sarova fa efa betsaka angeriko lohana ny conférence tsy natrea andry Tsy rarahako mila mahita amin'ny Madagasikara. Efa roa taona izay no nipetrahako teto nefa tsy nahita fiainana mahafinaritra mihitsy aho. Koloina. Iny fa misy olana ve ndry karaha ny olako tsy voafa andry fa lehibe tahaka amin'ny Paris renivohitra la Frantsako. Aleo akarivotra kely any an-tanindrazana rehefa misinda ny areti-poko miverina. Veloma vetivety ndry. Ndray ary tsofina rano ndry raha ody. Tsara mandroso tsara miverina aky dia hitondray ravitoto rehefa miverina ndry hitondrako be dia be ndry babay ndry. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsy Nivoary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsey Tatanta miaraka amin'ny Jetidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nandray feo Iandra Manantsoa, Nana Totosa Iajarandry. Mbola itoy.